alahady fahaenina amby folo volana martsa 5 alahady karemy faharoa alahady mitondranam-bavaka ny sampanasa asa fahampandrosoana zitaterahana eto amin'ny fijekema anosopatrana sorantompotsika riavana fa dendrano ny mpanompony ny mpitandrina raha zaka manantsoa hary manana vololona hitondra ny afatry ny ten'Andriamanitra anio riavana mbola anatin'ny lohefitsika anio amin'ny lohevitra zay eo amin'ny sahany fijekema manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo no manantsika riavana ny salamo fa 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy ny hira farika amby 20 ao amin'ny firana FFPM riava milalitra amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika sy tompontsika dia aritsana sy riavana idiran'ny tompo amin'ny firantsika mamaky ny salamo fa 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy ny hira farika amby 20 vita mivavaka vao mipetraka sika riavana amin'ny anaran'i Jesosy idirany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay mifamindram-pony aoko anao izany navotany Jehovah dia zay navotany ho afaka tamin'ny tany fahavalo sy nangony avy tany amin'ny tany maro dia avy avy tany atsinana sy andrefana ary tany avaritra sy tany amin'ny ranomasina ireny tany anefitra ireny ka nanavatsava teny amin'ny tany foana ary tsy nahita tanàna omenana nona sy nangeta eto izy sady reraka neny tao anatiny dia nitaraina tamin'ny Jehovah ireo ary novonjeny tamin'ny fanatikana dia mitondra azy tamin'ny lalana mahitsy izy varany aoka idiran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fagagana ataony amin'ny zanak'olombelona fa mahafapo ny fanahy mangetaeta izy ary ny fanahy mona defikitsany soa. Amen.
ry Andriamanitra raha izanaka ary fanamasonao indre za ny fitiavanao anay fa Andriamanitra tianay ianao ary Andriamanitra velona ianao ady de rainy tsy tapaka no satria mamelona anay isan'andro miay anay isan'andro ary mamena ny zavatra rehetra tokoa eo amin'ny fiainanay tompo derinao izay ary mankalazanao tokoa noho izao fotoana manokana aminanao izao izay hitondroanam-bavaka ny sampanasa safo eto amin'ny sahany efijekem zava-dehibe zany tompo satria asa lehibe napetraka atao amin'ny fiangonana zany mba azo amin'ny fiangonana mivoatra mandrakariva ary mijery ny fiain'olombelona amin'ny maha-olombelona feno azy tompo misaotranao raikehitriny fa de miteny aminay mandrakariva ianao ary ny teninao tompo de mamelona anay koa ary miay anay koa ka de miderinao izay satria no velominao ary no asoavinao ary nahatratra zao fotoana zao tompo azo anay miombona eto miray fo miray fanahy mame voninahitra no zao andro manokana izao tompo de anao ny voninahitra ho anao ny laza ho anao ny dera zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao ankehitriny tsy mandrakizay misaotranao tompo amena petraky sia riavana ndeha honesika ny sitrapon'Andriamanitra zay nitsongaina manokana amin'ity alahady ho an'ny sampanasa safo ity toy izao mivorako zao ny soratra masina manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa fa adala ny oloko izaho tsy mba fantany zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy dia endry izy fa raha ny anao soa kosa dia tsy fantany ka hoy izaho efa tonga amin'ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara amen sambatra mahitsy lalana manoloana sitrapon'Andriamanitra dia tsy misy marina isika na dia ray aza koa ndesika riavana nindrotra ny lohantsika ka hivavaka hifono amin'ny tompo isika iombavaka isika riavana ry tompo tsy miafina aminao izahay tsirairay avy tsy miafina aminao ny toetra anay fa na dia ambara mandrakariva aminay ary zany teninao manambara ny sitraponao navakina isan'andro koa raha ny teninao dia indro tompo manjaka ao aminay ny maha-olombelona anay le olombelona lavo le olombelona manaraka ny torohevitry ny Satana tompo ankehitriny dia mangataky nao zahay fona tompo mahamelany elokay fa olombelona mani asi zahay na dia miezaka anao ny marina ara dia indro mani ihany zahay fona tompo amin'ny fahotana vitanay na mivitanay fanahany iny zany na vitanay tsina zany na vitanay tamin'ny tsy fahatsilovanteny zany mifona tompo fa mpamindra fo ianao mpamela eloko ianao Jesosy tompo ianao lay nanaiky ny tenin'Andriamanitra ray ka nanaiky ho te ambonin'ny tany nanaiky zaka amin'ny fahotana olombelona rehetra ary indrindra latsaka teo ambony azo fajiliana ny rahanao diovany ranao zay tompo mba adio diovany ranao zay mba ho voaveleloko tokoa ary mino zay tompo fa mamela eloko tokoa ianao koa dia misaotra tompo fa raisiny amin'ny fonao tokoa fa milankeloko omenao anay dia amin'ny ranao Jesosy no angatanay zany amen.
Riavana marin'Andriamanitsika mihaino ny fitarenantsika izy mamaly vavaka tokoa izy koa mitsangana riavana andray ny teny famelan-keloka omeny tompo antsika hoy ny tompo aminao hoy ny tompo amintsika rehetra ataoko ahoany ny fahafoyanao ry Efraima na ho fanolotra anao ry Israely ataoko ahoany ny fanao anao ho tahaka ny Adoma ataoko ahoany ny fametraka anao ho tahaka ny Zeboima honena ny foko mafy loatra ny alaheloko tsy anontolo fo aho na andringa na ny Efraima intsony fa Andriamanitra fa tsy olona dia ny ranomasina ao aminao ka dia tsy ho avy ampahatezerana mirehitra aho ko voavelany lokareo ary aza monota intsony amen. Sambatra ny olona zay voavelany elony tsy voasarona fa ho tao sambatra ny olona azo misy fotaka amin'ny fanarana. Riavana ho fiambonantsika fiangonana masina ireo zao rehetra zao dia andeha hanambarana ny finantsika isika
dia ny fanatreponona apôstôlika izany manao hoe mino an'andriamanitra raha izy toko anaraka sy ny tany aho ary mino an'i Jesu Kristy zany tompontsika zay nitontolona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgine nijaly napaka Pônty Pilato nombona tany miaro fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsana tamin'ny maty tamin'ny arony fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka van'andriamanitra raisy to avy ano ny viny tsara vera sy maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo zao ny fiambonan'ny olona masina ny famalahan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen petraka ny izao no voasoratra aminaran'i Jesosy Kristy dia tahaka koa manao izay ahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany na fa ny mahasoa maro hovonjena izy. Korintianina voalohany 10:7 izany teny avy amin'ny soratra masina izany ry havana no arabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Toy izao ny afatra avy amin'ny fianakaviam-be ny safy FJKM amin'ity andro atokana ny FJKM hitondranam-bavaka azy izany. Miorena tsara aza miova. Korintianina voalohany 12:15. Ry havana, misaotra ny tompo mandrakariva isika amin'izao fotoana natokana fiangonana FJKM iombonana ho an'ny asa fampandrosoana izao. Misaotra azy indrindra fa nahadingana ny 50 taona tamin'ny taondasa iny ny sampanasa fampandrosoana FJKM. Hiatrika ny 50 taona ho avy amin'ny mahatanana sy sandra ny fiangonana azy ny safy FJKM. Anao ahoana no avy niasa ny fiangonana mivoaka any amin'ny fiarahamonina? Miatrika fivoana maro isika ny fivoan'ny toetrandro efa miatra amin'ny alalan'ny haintany. Ny tsy fisian-drotsakorana teo aloha noho ny fahapotehan'ny ala sy ny rivotra mafana El Nino. Ny fivoana eo amin'ny fifandraisan'ny raisam-pirenena izay mipaka amin'ny lafiny maro amin'ny rafim-pampandrosoana. Anao ny soda lehibe koa ny fiangonana misy atsika, izay fotoana fanavozana ny tompon'andraikitry ny fiangonana raha teo ihany koa. Ireny fiovana samy hafa ireny no hamaritra ny fomba fiasa ho avy. Amin'ny mahareforme antsika dia ilaina ny fisainana mahay miverina sy manovo andoharano. Ny fiatrehana ny tontolo ambanivohitra sy ny fanomezan-danja ny hevitra sy ny feo avy eny fotony dia tena antoky ny mahizy azy ny safy FJKM dia ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izany. Izany rehetra izany dia mitaky rafitsaina mazava sy mahafeny fivoarana ahafahan'ny fiangonana miasa tsara mba hitondra fanovana mahomby sy maharitra eto amin'ny firenena. Averina ombeny ary ny filan'ny fiangonana rafitra matanjaka tokana hiahy ny asa soa sy fampandrosoana ao anatina departemanta iray. Entanina hatrany koa ny fandrosoan'ny fitandremana amin'ny asa firotsahana ny fotony antsoina hoe fiangonana mirotsaka ary isan'izany ny volontera FJKM. Efa maro ny tena miasa tokoa. Samy ezaka isika anao izay ampifanindran-dalana ireny asa ireny sy izay ataon'ny safy FJKM. Ary rotona amin'izao afatra izao, ny fanentanana fa ny fambolekazo dia didy masina sady fiavota-tena ho an'ny malagasy. Entanina mba hamboly azo tsy tsahatra mandritry ny fotoanan'ny orana ny fianakavian'ny kristianina FJKM rehetra ary an'olokolo izany amin'ny fotoanan'ny haintany. Farany, misaotra ny fiangonana amin'ny fanohanana ny asa amin'ny fitondranam-bavaka sy ny fanohanana amin'ny lafiny maro ihany koa. Mifampahery sy mifanohana hatrany isika amin'izao azakazaka masina iombonantsika izao. Asan'Andriamanitra ny famonjena ny olona ka arovana tsy ho sombain'ny adalan'ny olombelona.
ho aminareo aneny fanahin'ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika, an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ry havana dia misaotra ny mpilalana amin'ny fiangonana tsika ry havana dia mitany sorotry ny fiangonana, misaotra ihany koa solotena ny sampanasa fampandrosoana foibea nanambara tamintsika teo ny afatra izay tokony ho reny fiangonana rehetra. Katria ry havana dia tsara mampafantatra hoe izavo moa solotena ny safo tonga eto dia mba angatany itsangan'izy ireo tompo. Solotena ny safo rehetra tonga eto. Saotra tompo, fiadanany tompo aminareo, mahazo toerana tompo. Dia tonga amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra ry havana, koa dia mampanaovana ny hira 500 dia hitsangana ny tanora rehetra, ny ankizy madinika, sampana sikolalady, mampanaovana izany hira izany 500 andiny voalohany sy ny fahaefatra. Ady izy mpampianatra sikolalady hitondra fampianarana sahaza ho azy ireo. Sampana sekoly alahady dia mbola faly miarahabantsika rehetra ary manolotra tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy madinika sy ny tanora. Ny tsianjerintsika izay efa nianarana tamin'ny heriny dia nalaina tao amin'ny faminaniany Hosea 4:12 ny andininy 7 ary mifanitsy indrindra koa izany amin'ny lohahevitra amin'ity volana ity ilay manao hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo. Andeha ary averintsika miaraka ilay tsianjery manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Mitondra teny ianareo miverena amin'ny Jehova ka manaova amin'ny hoe mamilany erika rehetra ary raisy izay tsara ka dia terina mifanatitra ny modotray. Hosea 4:12 averintsika indray mandeha hoe mitondra teny ianareo miverena amin'ny Jehova ka manaova amin'ny hoe mamilany erika rehetra ary raisy izay tsara ka dia terina mifanatitra ny modotray. Hosea 4:12. Fa iza tokoa moa Hosea? Hosea dia mpaminany tao amin'ny fanjakan'ny Israely. Nasain'Andriamanitra nanambady vehivavy janga iray izy, Gomera ny anaran'le vadiny. Ary nekeny Hosea izany satria tian'Andriamanitra koa ny hamonjy io vadiny io. Ny dikan'ny anarana hoe Hosea moa dia famonjeny. Na dia ratsy fitondratena toy izany aza Gomera dia nataon'Andriamanitra fitaovana hamonjena azy Hosea mba hiverenany sy hitodiany amin'Andriamanitra ka hialany amin'izay ratsy rehetra fanaony. Dia toy izany koa
ity tsenjerintsika ity rehefa niodina tamin'Andriamanitra koa ny Israely dia nampiasain'Andriamanitra koa Hosea hampitodika azy ireo amin'Andriamanitra mba hialany amin'ny fanompoan-tsampiny manompo andriamanika hafa. Izany no mahatonga azy hiantsoantso fibebahana hoe ry Israely miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao, fa lavo-keloka ianao, mitondra-teny ianao, eny miverena amin'i Jehovah ka manaova aminy hoe mamelà ny heloka rehetra ary raiso izay tsara ka dia haterinay ho fanatitra ny molotray. Ary rehefa miverina tamin'Andriamanitra ny Israely, satria fantatsika fa ohatr'izay foana moa ny fiainan'ny zanak'Israely mihodina amin'Andriamanitra izy dia mifona dia miverina amin'Andriamanitra indray avy eo. Rehefa miverina tamin'Andriamanitra tahak'izay ny zanak'Israely dia naverin'Andriamanitra taminy avokoa ny fitiavany, ny famindram-pony, ny famelan-kelony ary ny fitahiany rehetra. Amin'izao andro iainantsika izao, tsy misy mpaminany tahaka ny Hosea intsony ampiasain'Andriamanitra, fa isika izao sy ianao, ianareo ankizy sy tanora no ampiasain'Andriamanitra mba hiantsoantso ny olona ka hitaona ny tanora namanareo, hitaona ny namanareo hiverina ho amin'Andriamanitra, ho amin'ny fibebahana izany, hiala amin'ny ratsy fanao ary andraisany izay anjara tsara rehetra avy amin'Andriamanitra. Enkane ary ho maro ny ankizy sy ny tanora toa ny Hosea ka samy anana ny andraiki ny tsirairay avy na atao am-piangonana, na any an-tokantrano, na any am-pianarana, eny na eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny ary hitaona ny namantsika izay mbola milona ao anatin'ny fahotana, fa ho amin'izany no niantson'Andriamanitra antsika dia hiantso azy ireny hibebaka, hiverina amin'Andriamanitra, hiala amin'izay fanao ratsy rehetra. Dia atolontsika ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Vavaka isika tompoko. Mitera sy mankalaza ry manome voninahitra ny anaranao izay ry tompo, fa mbola avelanao indray hianatra izany andiny tsoratra masina izany, hitaona ny olona, hibebaka aminao Andriamanitra, hiverina aminao, hitodika aminao, satria ao aminao ihany no misy famonjena ho anay. Dia ny fanahy masinao aza no angatahanay, hiasa ty anatinay tsirairay avy, hanaisotra izay rehetra tsy nambolen'ny tananao, hanongotra ihany koa izay rehetra faka mangidy rehetra ty anatinay aty, ka mahatonga anay mbola hanota hilona ao anatin'izany fahotana izany. Tario amin'ny alalan'ny fanahinao izay ry tompo, mba ahaizanay mibebaka, miala amin'izany ratsy fanao izany. Ankehitriny fantatray fa mbola manakambara aminay isan'andro ianao, izany no mbola hivavahanay ankehitriny ho an'ireo mpanomponao izay mbola hamaky ny teny ary hitondra ny hafatrao ihany koa. Dia aoka ho feno ny fanahinao izahay tsirairay avy, na ny mpandray anjara izany, na izahay mpiaino ihany koa, mba ho mpankatoa ny teninao ka ahatonga anay hibebaka marina tokoa eo amin'ny fahotanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana amakiana ny teny soratra masina isika. Ovakitsika ny Hosea, Hosea 4:12 ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Hosea 4:12 ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Ovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Israely miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao, fa lavo-keloka ianao, mitondra teny ianareo, eny miverena amin'i Jehovah ka manaova aminy hoe mamelà ny heloka rehetra ary raiso izay tsara ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray. Asiry tsy hamonjy anay, tsy hitaingo tsoavaly izahay, sady tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra eo, fa ao aminao no ahitany kamboty famindram-po.
Mbola tohizantsika ny famakiana teny soratra masina. Izany dia hitantsika amin'ny filazantsara no soratan'i Marka. Marka toko voalohany, 4:7 hatramin'ny 5:10. Filazantsara no soratan'i Marka toko voalohany, 4:7 hatramin'ny 5:10. Rehefa nahita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Amen. Farany antsika famakiana teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny Timoty. Timoty 2 toko 2 7:20 hatramin'ny 1:20. Timoty 2 toko 2 7:20 hatramin'ny 1:20. Ny an Jesosy. Ka nefa ny fanorena mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manao izao tombo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny aran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe dia tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany miambonahitra ary ny sasany halambaraka. Koa raha misy olona manadino ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka miambonahitra izy. Efa no hamasinina ka mahasoa ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Iaraitsagna antsika ivavaka. Isika riavana dia mbola ao ampitomboana ao amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao alahady ny sampanasa fampandrosoana FJKM izao na safy FJKM dia noraisina manokana ny filazantsara araka ny Marka toko voalohany 4:7 ka hatramin'ny 5:10 izay efa norenesintsika teo ny fivakiny izany. Ary izany soratra masina izany riavana no angalantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity.
Ity soratra masina izay novakitsika ity ry havana dia heverina hoe teteza mita lehibe satria tao alohan'io dia ahitantsika ny Jesosy izay natao batisa ary ahitantsika ihany koa Jesosy nalaim-panahy. Ato anatin'ity filazantsara araka ny marika toko voalohany ity indrindraindrindra ny 4:4 dia hitantsika fa nosamborina i Jaona mpanao batisa ary ny atomboka kosa ny ministeran' Jesosy. Rehefa hanomboka izany ministeran'izany Jesosy ny zavatra izay nambarany hitantsika eto dia ny hoe efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa fakafakaina jerena ity filazantsara araka ny marika ity ry havana, izany teny ambaran'i Jesosy izany manao hoe efa tonga ny fotoana dia miverina inefapolo raha isaina zany ao anatin'ny filazantsara araka ny marika io. Ary izany teny hoe efa tonga ny fotoana izany dia mifono hevitra toy izao: fotoana sahaza hanaovana zavatra anankiray, fotoana tsy tokony andrasana tsony fa andraisana andraikitra avy hatrany amin'izay atao, fotoana izay tokony hibebahana sy hiverenana amin'Andriamanitra, ary fotoana hanavaozana ny finoana sy hanompoana amin'ny kafanampo. Rehefa miresaka isika ry havana ny amin'ny hoe manavao ny finoana dia izao mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, miala amin'ny fahazaran-dratsy, mitombo amin'ny fahamasinana ary mitombo amin'ny finoana velona sy ny asa. Ny hoe tonga ny fotoana dia midika hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka mila valiteny aingana avy amin'izay mandre izany dia tsika izany Ary raha jerena Jesosy ao anatin'ny filazantsara araka ny marika dia Jesosy mihetsika mandeha aingana eo ary amin'ny tranga iray ary mandalo eo amin'ny tranga iray hafa koa. Ary rehefa tena jerena ry havana atao amin'ity filazantsara araka ny marika ity dia mitarika ny vahoaka an'Andriamanitra mba hiala amin'izay fiheverana na fisainana milamindamina teo aloha, fa Jesosy kosa dia mitondra vanim-potoana vaovao izay tsy mamela antsika hisalasala intsony amin'ny valiteny andrasany amintsika. Inona ary izany valiteny izay andrasan'i Jesosy Kristy amintsika izany? Efa tonga ny fotoana akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Voalohany, aoka ny fibebahana, ho fiovam-piainana sy ho fiovam-piarahamonina. Averintsika indray ry havana ary mety efa ho fantatsika amin'ny toro-teny maro isan-karazany fa natao hoe fibebahana dia fiovana fotom-pisainana, fiovana fitondran-tena, fiovan-kevitra, fiovam-po, fiovam-piainana. Ka izao ny fibebahana dia tsy anatiny fotsiny ihany fa tokony hisy vokany eo amin'ny fiarahamonina. Tokony ho hafa mihitsy izany hoe toerana misy fiangonana miaina ny fibebahana marina, ary tokony ho hita taratra eo amin'izany fiarahamonina izany ny fahatsarana. Tokony ho hita eo amin'izany fiarahamonina misy fiangonana, misy kristianina mibebaka izany ny fampihavanana sy ny fandravonana ny fifandirana samihafa, ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fitondrana mahampanjaka ny rariny, ny fampianarana sy ny fanabeazana ny fompan'Andriamanitra. Aoka ho fantatsika ry havana fa ny fiangonana dia tokony ho mpitari-dalana amin'ny fanovana ny fiarahamonina. Amin'izao vaninandro izay iainantsika izao moa dia fantatsika tsara fa manjaka ny herisetra, ary dia tato ato izay izany herisetra izany dia tonga mihitsy hatrany amin'ny von'olona, na ny teto Antananarivo manokana izany na tany amin'ny faritra hafa dia sesilany ny herisetra ary dia mifara amin'ny von'olona izany. Tsarovy ry havana fa manana andraikitra amin'izany isika, mampieritreritra ihany mantsy raha amin'ny toerana misy fiangonana maro, firenena tahaka ny Madagasikara izay feno fiangonana kristianina nefa anjakan'ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana.
ka atson'ny tompo isika ry havana, efa tonga ny fotoana. Akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, aoka ny fibebahana ho fivampiainana sy ho fiovampiarahamonina. Ny faharoa ry havana dia izao, efa tonga ny fotoana, akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka ny fibebahana ho fandraisana andraikitra ara-tsosialy. 50 taona ny SAFFJKM ny taona 424 teo. Ary angatahana amin'ny tompo ry havana ary mino isika fa mbola haritra amakivaky ny 50 taona ho avy indray izy. Fanontaniana dia izao, inona ny fiantraikan'ny asa fampandrosoana FJKM eo amin'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena? Aoka ho fantatsika ry havana fa raha ambara fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra dia eo amin'ny fiarahamonina indrindra izany fanakekezan'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tonga amin'ny endriny vaovao ny fitondran'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ka miantso ny fiangonana andray anjara amin'ny fanatanterahana izany fanjakana izany amin'ny fiainana andavanandro. Antson'ny tompo isika ry havana, aneo izany amin'ny alalan'ny asa fanasoavana, fiarovana ny mahantra sy ny voailikilika, ny fitondrana ny fahamarinana eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Aoka ho tsapan'ny kristianina fa ny asan'ny sampanasa FJKM na ny asan'ny SAF FJKM dia asan'ny fiangonana manontolo, ka sady tokony halala izany isika no sady hifarimbona ihany koa ahatotosa ny vina miaraka. Eo ny ezaka fampandrosoana izay efa fantatsika loatra ataon'ny SAF FJKM toy ny haitondra na ny gouvernance zany. Eo ny irosotsika ihany koa ny sehatra eo amin'ny tontolo iainana, ny arena-kibon'ny tany, ny fantsaritsakafo, ny rano fidiovana sy ny maro samihafa. Aoka ho fantatsika ry havana fa ny fiangonana dia tokony ho mpitari-dalana amin'ny fanovana ny fiarahamonina ho amin'ny fahatsarana, raha fiangonana mibebaka marina tokoa izy. Raha ny teny Jesosy hoe mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara dia tsy fandraisana ara-tsaina na ara-pahalalana fotsiny izany fa fahatokiana mitarika asa ho an'izay mibebaka marina. Ho amintsika eo anivon'ny FJKM ry havana, eo anivon'ny SAF FJKM dia misy ny atao hoe volontaire FJKM. Ny volontaire FJKM dia ratsa mangaiky atsika fiangonana izay tokony hitsangana isam-pitandremana, aneo ny marina ny aminy hoe fiangonana tsy midy ao anatin'ny trano fa fiangonana mirotsaka. Hoy mantsy ny soratra masina ao amin'ny Jakoba 2:2-20 manao hoe moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Tsy ao amin'ny fiangonana ihany isika zany dia ao amin'ny lafiny rindrina efatra ny fiangonanao fa mila miditra makeny amin'ny fiarahamonina isika. Ary ny volontaire FJKM no manatanteraka izany. Efa tonga ny fotoana, akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka ny fibebahana ho fiovampiainana sy fiovampiarahamonina ka ho fanompoana amin'ny fofeny hafanana sy fitiavana. Tsy amin'ny kery na fahazarana fotsiny fa amin'ny fahafoizantena sy ny fankatoavana an'Andriamanitra, araka ny hitantsika ao amin'ny Romanina 12:2 manao hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Efa tonga ny fotoana, akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, aoka ny fibebahana ho fandraisana andraikitra ara-tsosialy, aoka hanana finoana velona sy miasa, arak'izay ambaran'ny Jakoba 2:4-20 manao hoe inona moa no soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa, ny finoana va mahavonjy azy. Ho an'Andriamanitra irery ananeny voninahitra. Amen.
eo mbavaky sy riavana ry tompo misaotranao izay ary miderinao zahay fa Andriamanitra tianay ianao ary manolo-tsaina mandrakariva ary amin'izao vanim-potoana izao dia mampahafantatrao tompo fa ny fiangonana dia tokony hivoaka ny rindriny efatra isana mihitsy ny olona manontolo ary ny olona rehetra koa hiditra anatin'ny fiarahamonina ka miaraka aminao ry tompo dia hanavao ny tontolo manodidina hiaro ny zavaboary ka ho tsara ny toetrandro ampandroso ny asa famokarana ambanivohitra mba tonga ny olona tsirairay avy zay noharianao Andriamanitra mba hanana fahavelomana mendrika izany tokoa eo amin'ny asa famokarana eo amin'ny asa fiariana ny tao zavatra zany rehetra zany tompo dia tolo-tsaina meno amin'ny fiangonana ary indrindra ho an'izao sampanasa safy izao efijekemy tompo mangataka aminao izahay amin'izao fotoana manokana izao tokoa mba ho hitanao tokoa ianao le Andriamanitra velona ianao le Andriamanitra manolo-tsaina mandrakariva ary miay mandrakariva mba omba izao sampanasa izao ka ho maro tokoa ireo manolo-tena ho amin'ny asa volontaire zany mba tena afoy fotoana tokoa satria zany tokoa no vavaka sandray mandrakariva hoe tompo mba raisy tokoa ny tenanay fanatitra velona akasitrahanao dia mombary tompo ny fiangonanao ary nao no anainga amin'ny fombanao ny fanantsiray avy ka samy anoana izao sampanasa izao tokoa mba hiroborobo fa ny tenao tokoa dia manova ny tontolo ary ny irinay tompo dia ny tontolo mihitsy tontolo hitamaso tontolo fiarahamonina sy fiariana mihitsy no hiroborobo no izao sampanasa izao mino zay tompo fa ianao dia tianay ary tsy tianao ny ahafoy anay na ahantry izahay fa mba hijoro tokoa satria ny finoana tokoa finoana miasa no tadiavinao ary raha finoana matory kosa dia maty zany ary mipirofo fa manam-pinoana dia ny asa hitamaso misaora tompo no ny teninao manazava mandrakariva ny fiainanay dia tahio tompo ny fiangonanao tsirairay avy tahio ny asa atrehan'ny fiangonana tsirairay avy zay manana tanjona ho amin'izao vinany sampanasa safy izao dia fampivoarana ny fiainany tsirairay avy fiaina isa-tokantrano ary indra ny fiarovana ny tontolo iainana tompo mino zahay fa tia ny fiangonana ianao ka anao dia omba ny fiangonanao indrindra ny fiangonana efijekema manerana ny nosy manomboka any amin'ny filohan'ny efijekema izany hatrany amin'ny fitandremana tsirairay avy eny hatrany amin'ny fiangonana tsirairay avy noho izao andro sampanasa safy izao dia samy ahatsapa fa zava-dehibe tokoa ny fiahinany maha olombelona satria olombelona noharianao Andriamanitra ary noharianao mba hanana fiainana tsara satria raha naharan'ny Adamo ianao dia napetraka tao amin'ny saha Edena mba hiasa sy hitandrina ny saha ary zany koa tompo no tianao hiainan'ny kristiana tsirairay avy kristiana miasa kristiana mivoatra na kristiana mampandroso ny fiangonana sy ny fiainana andavanandro tompo mino zahay fa dia tian'ny fiangonana mandrakariva ianao ady miany fiangonana mandrakariva manolo-tsaina amin'ny fiangonana dia mba ho fiangonana velona tokoa velona ny teninao tompo mino zay fa tianainao ary maro ny teny angatana aminao nefa maha-olombelona manampetra anay dia voafetra koa nitakatra ny saina nefa mino zay tompo fa mpamaly vavaka ianao koa ny vavaka i tompo dia sitraka indrindra mampiombona izany amin'ny vavaka nampianaro Jesosy manao hoe Tuhan fakatan atau istilah pulau dijalan terkenal yang sahabat. Apabila mereka tak
kaiznymatapana mafapapana fa manafary aminazy manao fanjakana sy ary voninahitra mandrosay amen. riavana ndeha amaran'izao fiombonam-bavaka zao sika riavana ary tsagna sy anao ny filana fanampy amin'ny fahafito amby folo dia andreny tsodrano isika. Fonariavana ny tsodrano tonona aminarany tombotsika. Andriamanitro ny fiadanana ane masinareo samy tanteraka koakarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesoko ty tombotsika. Mahatoky izay miantso anareo sady ao ny fahizany. Amen. Petraka mivavaka mangina amin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.